raha vao omalitsika ny resaka tamin'ny toriteny teto ny amin'ny niakaran'i Jesosy Kristy izay taingina borika niakatra teo Jerusalema ary naneo amin'ny mampanjaka anazy dia aorinan'io izy mbola mitohy ihany amin'ny andin'ny faharoa ambin'ny folo eo dia nandeha tany an-tempoly Jesosy Kristy dia rehefa tonga teo izy nahita n'ilay mpivarotra be dehibe dia nesoriny dia narodana nesoriny daholo ny olona rehetrarehetra teo dia tao anatin'io dia hitantsika tsara raha mijeritsika eo amin'ny andin'ny fahafito ambin'ny folo marika toko faraika ambin'ny folo andin'ny fahafito ambin'ny folo milaza hoe dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe tsy voasoratra hoe va ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra fa ianareo kosa efa nanao azy ho zo fieren'ny jiolahy ary nareo izany ny lolo mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna ka dia nitady izay aminoana azy izany hoe teo izany ny olona dia efa nitady izay aminoana Jesosy Kristy fa saingy noho ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy hitan'izareo fa marina dia tsy sahany mikitika anazy dia mbola nandeha ihany amin'ny andin'ny fahafito amby roapolo eo mbola tonga ihany ny mpanoradalàna mbola mitady sambotra ihany izy fa niteneninoho izy Jesosy ny batisany Jaona avy amin'izy hozy izy dia natahotra amin'izay zany zareo hoe raha hiteny avy amin'olona ohatrany narahan'olona ihany Jaona sao dia vonon'ny olona raha hiteny hoe avy amin'Andriamanitra betsaka mihitsy koa milaza fa mino ary tena nino fa mpaminany Jaona dia tsy sahany zareo indray zany kitika an'i Jesosy ary zay zany natonga ny teto amin'ny andin'ny faharoa ambin'ny folo zay amin'ny toko faharoa ambin'ny folo zay vavavakitsiatsika teo dia nanao fanoharana Jesosy nanao fanoharana raha vao mijeritsika eo amin'ny andin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy dia tsika rehetra miara-mamaky andin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'indray fa io koa dia nitatrainy lohany ka nalany baraka ary naniraka anankiray koa izy fa io kosa indray nyvonono faty ary maro koa no ny rany fa ny sasany no kapohiny ary ny sasany no vonono faty inona moa no tiany Jesosy atongavana amin'izany misy efa maro zany mpaminany ny rahan'i Jesosy nivezivezy nampafantatra ny zavatra tokony fantatra rehetra ny fandimby kanefa betsaka no nanda azy maro ny olona nanda azy ka ny tiany Jesosy atongavana eo dia ny voalohany indrindra dia mila mibebaka ianareo mila mibebaka zay ny voalohany mila mibebaka raha vao mijery an'io andin'ny fahatelo hatramin'ny fahadimy fotsiny izao aby ny zavatra voatanisa ao raha vao mijery amin'ny voalohany dia hoe sady nikapoka azy ka nampiala azy maina voalohany aloha dia efa hita hoe nikapoka amin'ny voalohany amin'ny andin'ny fahaefatra ndray mbola miteny ray izy hoe fa io koa dia noratrainy ny lohany ka nalany baraka zay ny faharoa ary ny fahatelo novonono faty ary mbola hita ery amin'ny andin'ny fahadimy farana ireo mbola nisy sasany koa novonono faty ireo rehetrarehetra ireo zany zavatra niainan'ny olona rehetrarehetra nalefan'i Jesosy Kristy mialohany ny atongava ary zay mahatonga anazy miresaka teo amin'ny asan'ny apôstôly teo raha namin'ny ainy tsara tsika iza ny mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo eny novonoany aza izay naminany ny fiavian'ilay marina ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo zany hoe betsaka zany ny zavatra tsy mety nataon'ny olona nanenjika ny mpaminan'Andriamanitra zay ny raha mamono nandratra dia ao anatin'izay zany Jesosy maniraka ny olona mba ho tonga sainy miova mibeba kanefa zany eto le mpanoradalàna sy le olona ireo mbola nitady sambotra an' Jesosy ary zay natonga ny amin'ny soratra masina eny mandininy faharoa ambin'ny folo eo dia miteny hoe ary nitady sambotra azy izy ireo nefa natahotra amin'ny vahoaka izy satria fantany
fa ny tenany no nolazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an' Jesosy ny olona ka lasa. Rehefa fantatry zareo Jesosy le tiany resahana eo, ny atongavan' Jesosy fa ny mpaminany rehetrarehetra le teo aloha, dia lavany zareo avokoa, dia atahotra izy dia niala. Nefa izy te hamonana Jesosy ny tao anatiny. Itsika koa zany ankehitriny betsaka ny olona irahan'Andriamanitra mitondra tenin'Andriamanitra amintsika, afatra avy amin'Andriamanitra, ao anatin'ny mpitandrina, ao anatin'ny olona mianatra setela sefaly, ao anatiny ao misy ny voamera ara-panahy anatin'ny Sampana any. Indraindray rehefa miteny reny olona reny dia raisinao tsinitsinina, nefa zavatra avy amin'Andriamanitra ny zavatra ambara. Ahoana hoy Jesosy? Tsy anareo izy ny laviny fa iza izao ny laviny. Noho izany itsika zany rehefa mandà ny tenin'ny olona mpanirahan'Andriamanitra dia tsy ilay olona milavinareo fa iza Andriamanitra mihitsy ny lavina. Dia noho izany mila mibebaka. Ny faharoa dia avy tamin'Andriamanitra ny famonjena. Avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Raha isika zany nandà dia ny olona nandà nefa izay ny lavina mihitsy no lasa vato fehizoro. Zareo tsara ny amin'ny 10 tapany by eo, ny vato izay no lavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Ary eo zany mila mahatonga saina tsara atsika, zay no mahatonga n'le hira hoe Jesosy vato fehizoro. Io zany tsy tonga ho azy. Lay olona ny eritreretina, lay lavina, lay nenjehana, no kapohana, no ratraina iny, nefa iny ihany ny tena lasa fehizoro. Tsy navelan'Andriamanitra hoe any iny dia maty dia tsy hita intsony, fa iny vao mainka natsangana. Lasa mpamonjy ny olona tsirairay avy, lasa iny indray no namonjy ny olona rehetra. Ary zany efa namindra fo zany izy, efa mamindra fo Andriamanitra, matoa izy betsaka amin'ny mpaminany nalefany, kanefa naringan'ny olona, nenjehan'ny olona, novonon'ny olona, mbola namindra fo Andriamanitra nandefan'izany. Ary zay moa zany resahany eto, rehefa be dia be ny olona nalefany teo dia novonony zareo daholo. Ny hafarana ozy izy ny zanako izy ny alefako. Zay moa zany ny atao amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy, ny zanako izy ny alefa, angamba hanaja azy ihany, hanaja ny zanako ireo. Kanefa inona nataony zareo? Hoe ity hoy izy mpandova, andeha vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Zay ny zavatra nataon'ilay olona. Kanefa ilay mpandova le novonoana iny mihitsy, iny indray mihitsy ny natsangan'Andriamanitra ho lasa mpamonjy ny olona. Fa eritrereto anie raha ohatra tao ao anatin'iny tonga dia naringan'Andriamanitra daholo, misy tsony ve ny olona hovonjena? Tsy misy. Fa Andriamanitra mbola namindra fo. Betsaka ny zavatra nataon'ny olona tsy mety, fa namindra fo Andriamanitra, nalefa ny zanany, na dia noratraina sy mivonona mba ho famonjena ny olona itsika tsirairay avy. Ankehitriny koa zany isika, raha mbola tsy naringan'Andriamanitra isika, raha mbola tsy naringan'Andriamanitra ianao dia mbola tia ny vonjena. Izao sy anao aoka tsika handray ary anaiky hoe Jesosy Kristy ny mpamonjy atsika tsirairay avy. Eke ho tompo sy mpamonjy anao izy, fa ao amin'ny reriany no tena misy ny famonjena, tena izy, fa ny ankoatr'izay dia tsy izy. Ary izy ilay vato fehizoro izay efa natsangan'Andriamanitra, izay ny lavin'ny mpanao trano, kanefa natsangan'Andriamanitra tsy voahozongozona intsony. Ny olatra Jesosy Kristy sy ny dekapoka nahazo azy dia ampy ho famonjena ho antsika. Kanefa misy fetra ny zavatra rehetra, matoa tsika mbola velona, mbola tian'Andriamanitra vonjena. Fa raha ohatra tsika tsy hiova intsony, ahoana ny voalazany amin'ny Ezekela 4:7 dia avy nivakiana teo. Aminaran'i Jesosy, ary raha misy voataona ny mpaminany ka milaza zavatra, dia izao Jehova no nitaona izany mpaminany izany, ary
injotro amin'ny tanako ka hofongorako tsy ho eo amin'ny Israely oloko izy. Izany hoe itsika ara na dia itsika le mpaminany ara ka nivadika, na itsika le nitondra hafatra na ny olona tsirairay avy, rehefa niova ianao dia fongoran'Andriamanitra hiala tsy ho isan'ny zanany intsony. Ary mbola milaza an'izany koa ny amin'ny marika 2:7 tapany B eo dia milaza eo 2:7 tapany B, ho avy izy dia andringana ny mpiasa tany ka omeny olon-kafa ny tanim-boaloboka. Rehefa tsy mety manaiky andrain Jesosy Kristy tsika, rehefa tsy mety hiova tsika, ho avy ny fotoana tsy maintsy andringanan'Andriamanitra izany, omeny ny olona mendrika anazy izany famonjena zany rehefa tsy andray tsika. Afatra anankiroa no renesintsika teo dia ny voalohany dia hoe mila mibebaka. Le mibebaka resahany eo raha amin'ny teny grika ny resahana metanoia, miova toetra, miova fisainana, miova fiainana, miova fomba fijery, mitodika amin'ny lalana hafa fa tsy mandeha amin'ny lalana andehananao intsony. Zany hoe fiainam-baovao, olom-baovao. Ny faharoa avy amin'Andriamanitra ny famonjena i Jesosy Kristy izay no lavina, indray no lasa ataon'Andriamanitra vato fehizoro. Ho an'Andriamanitra rerana izany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany teny izany. Amen. Tsika tompoko, nisaotra noho ny mpanomponao Andriamanitra izay nirahanao ho anay indray tamin'ity arivo ity, nitondra ny hafatra ao. Izany manam-pirofo fa tena tsy miova ianao marisan'io ary mandrakizay ny maha-Andriamanitra fitiavana anao, fa na dia efa ataon-jato maro ela no nisehon'ny tantaran'ny Kalvaria dia mbola manana hafatra ho amin'izany ihany ianao mandraka ankehitriny. Voray ny hafatra Andriamanitra, fa ny olona nanirahanao mpanompo hitory ny fitiavanao dia betsaka ireny mpanomponao ireny no mitondra faisana ary miafara amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Mbola misy izany hatramin'izao andro iainana izao. Mety tsy mamono azy mivantana ara-batana koa izahay, fa tsy mba mahay miaino ny hafatra izay ampitondrainao amin'ireny mpanomponao ireny, izay tsy mba fantatray akory fa tsy izy ireny no lavinay fa ianao mihitsy. Tompo malalo, ankehitriny dia nampiten'ny mpanomponao ianao fa mila mibebaka izahay, miova amin'ny fomba fisainana, fomba mampanao, fomba fitondran-tena, fomba fiainana, ary miverina ao aminao le Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Araka ny teninao hoe aza ny fitafianareo ny tratrarinareo fa ny fonareo mihitsy. Tompo malalo, saotra betsaka fa mbola tsy naringanao mbola nare izany ny sofinay, matoy izahay mbola iantefany izany, mbola miandry any mandrakariva ianao. Nefa aza velanjeny ny andro lava fa tsy fantatray ny ora sy fotoana izay hiavinao hitsara ny velona sy ny maty ary amarana izao tontolo izao. Ny teniko ianao fa Jesosy Kristy irery ihany no mpamonjy tokana. Ataovy mahay manapa-kevitra izahay eo amin'ny fiainanay Tompo. Betsaka ny zava-mahory anay ankehitriny tsy tambo isaina. Ianao ara ny malala betsaka kokoa, ny any am-po tsy miloka ny olona rehetra. Tompo malalo, aza velo very hevitra na
iraviravy tanana na okivy fa ataovy mitodika eo aminao Jesosy Kristy sy ny azo fijalianao. Ilay manambara aminay ny famonjena nataonao an'izao tontolo izao. Aoka tsisy ho sampisampy hafa ho tomponay sy anteranay azahoana famonjena fa ao aminao rery ihany. Indro izahay Jesosy manavao ny fanoloran-tenanay ankehitriny, anaraka izany teninao izany, fa nanao masina ane, anampy anay tsiraray avy ho tonga amin'ny fibebahana marina, ary indray ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay mandrakarivo, ninninona zava-misy eo amin'ny fiainanay sy aretanay amin'izao fiainana mandalo izao. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny faharetanao aminay, ka mbola ahafahanao miaino ny vavakay. Dia misaotra koa ny valim-bavaka izay fomenao anay, amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anay nanaovanay ny vavakay. Misaotra Jesosy. Amen. Ankehitriny dia anaovao ny fanoloran-tenantsika sika amin'ny alalan'ny fanaovana ny rakitra ry havana, ka mandritra ny rakitra dia ataontsika ny hira fa 970 firana FFPM ihany, ka rehefa tapitra ny fanatazan-drakitra dia mijanona ny hira tokoka. Efatra amby efapolo sy efajato. Ary havana no anlorantsika ny rakitra amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny hira 570 sy 200 ka ny andinin'ny faharoa.
amin'ny tapany faharoka dia atolotra ny tompony anjara amin'izany ry havana.
Saka
Grazie,
Zaorantsika Andriamanitra ny amin'ny nahatanterahany anjara ny amin'ny VFL ny amin'ity an'ioty mitsangana antsika rehetra andray ny tsodrano rapitsoa miaraka amin'ny sampatitsika dia amin'ny enina toy ny mazatra ny amin'ny enina ka hatramin'ny fito tanteran'Andriamanitra aminareo ianao izao tsodrano izao tonoana aminaran'i Jesosy Kristy Tompo ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy Kristy Tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izany no atanteraka nareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany ny voninahitra mandrakizay
amen. Petrakantsika mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.